Niteraka resabe teto amin'ny pejy ny statut zay nataoko omaly teto. Il est hoe culture de la médiocrité eto Madagascar. Na ny olona que le meilleur gagne. Ny atsika indray que le plus nul et conquer no mametraka ny règle de jeu. Plus ianao conquer plus ianao manana chance sy opportunité ho tonga amin'ny sphère farany ambony na ny jet set eto amintsika. Izay kolotsaina izay no lasa atmosphère ambiante eo anivon'ny tanora. Ary tataratra zany eo amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera fotsiny. Tao ao nandritra ny fotoana voaingana zay dia ny fahasahian'ireo tanora na ololehibe ihany koa izay manao tsy fanao eto amin'ity tambazotra tserasera ity ary de lasa mahatonga an'izy ireo lasa manana notoriété. Dia alain'ny mpanao politika hanao dokam-barotra na véhiculer ny idéany ka lasa izay zany ny filambatra amin'izao fotoana izao. Dia ny effet domino an'izay amin'ireo ankizy izay manaraka ny cursus normal dia hoe lany andro sy lany fotoana fotsiny nareo, lany mondro kely sy lany pataloha, rofotra pataloha hianatra eny amin'ny université, mianatra any am-pianarana fa zahay misafidy lalana manivaka dia amin'ny lalana manivaka io dia raha malala fa zavatra hafa no ao. Izay toetsaina zay no volena eto amintsika amin'izao fotoana izao ka eritreretinareo amin'izay fa mifamadika zany ny rasa. Ary efa mifamadika ny rasa dia sarotra ho an'ny ray aman-dreny na ny hiteny amin'ny zanany aza hoe mba mianara, hiteny amin'ny zanany hoe mba ataovy zay atafitanareo. De ny argument apetraky ny ankizy amin'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao de hoe ny karamanareo ray volana aza azonay indray alina, azonay indray mandeha misary agaiky sy misary adala eto amin'ny TikTok sy eto amin'ny Facebook, azonay any amin'ny fanaovana zavatra maro samihafa eny amin'ny fiarahamonina. Dia désarmé ny ray aman-dreny tsy manana argument tsony satria reo ankizy ireo no amin'izao fotoana izao no lasa mahavita miatoka sy mamelona ny ray aman-dreny, izy zany lasa misponsoriser an'zareo dia mitombona ny vava satria ny herin'ny poketra no lasa fenitra mibaiko ny zavatra rehetra. Dia inona ny fisehoan'izay eo amin'ny fiarahamonina? Ny olona atao hoe olon-kendry na koa ny olona everina hoe avaram-pianarana intellectuel dia lasa mangina samiteny, mangina ary tsy vitany mangina fa lasa mialatsiny amin'ilay fiteneny hoe lasa manompo ireo adala, lasa vasalle ho an'ireo adala satria eo am-pelatanan'ireo olona adala sy ireo olona manao tofonareo ny ataontsika hoe ny fahefahana mividy sy ny fahefahana amin'ny lafiny arabola dia zareo no mametraka ny fitsipy-dalao. De imaginenareo zany hoe ilay olona zay atao hoe olon-kendry sy olona mianatra dia lasa andevo eo anoloan'ny ireo adala ireo. Izay culture de médiocrité zay no zava-misy eo anivon'ny firenentsika. Natsiaro nisy ankizy anankiray zay sendra tafiditra tato an-trano de nijery ny ambrao satria ny tena moa mampianatra soratra masina en ligne manao fandarina ohatr'izao de mampiasa fitaovana toy ny webcam sy sisa de ozy izy le zaza hoe c'est cool ozy izy tu es hainao koa nga ozy izy manao an'ity zavatra ty, zaho ozy izy tsy anatra tsony mihitsy fa ity ny asa ataoko tsy fa maninona ho de satria ozy izy manao an'reto dolo ny olo ozy izy de mikarama betsaka lavitra noho ny parent-ako. Eritrereto hoe zaza aty amin'ny 10, 11, 12, 13 ans zany efa contaminé an'izany ao anatin'ny sainy satria izay ny modèle de société hitany eo ambanin'ny masony. Ka lasa ny saina sy mieritreritra hoe
les cultures de l'excellence zany a efa tsy filamatra intsony tsy argument de taille intsony hoentinao miteny amin'ny ankizy zany fa iomehezany ianao koa dia mamperitreritra ny hoavin'ny firenetsika mahavaka ny saina mihitsy aza hanika ny toetsaina volena de lasa ahoana moa zany tezaina ampianarina incitena ny olona hanonofy ny sary hitako de tahaka an'le dessin animé saratadinareo le dessin animé Alice au pays des merveilles ohatrany daholo tsika malagasy Alice au pays des merveilles manofy nofy revingadro fa tsy mandeha amin'ny réel intsony dia petraka ny fanontaniana hoe hanao akory tsika ty ny valiny zany mila ny fandraisana andraikitry ny ireo zay atao hoe intellectuel mila ny synergie tsika ary tsy angina fotsiny manoloana an'izany zavatra zany satria inona ny héritage na inona ny lova apetraka tsika amin'ny taranaka eo amin'ny système de pensée mihitsy tsy resaka réussite sociale ny no apetraka eto fa le système de pensée mihitsy hoe inona no apetraka tsika ho an'ny ankizy raha ohatra ka mamela an'izao toejavatra zao hitoy isika da po mieritreritra ambavahomana sondra tompoko